Ah, salama président. Manao se inona français. Masaka anamarina ny anarako anaty lisy fifidianana. Tena fotoana mihitsy izao mansousy ao. Ianao koa manaova takazy. Manatona ny fokontany misy anao. Amarino tsara raha tafiditra ao amin'ny lisy fifidianana ny anaranao. Raha sanatrika misy diso, aza misalasala manao fanamariana. Ary raha misy fisoratana anarana mampiayanao, dia lazao hampiandraikitra ny fifidianana ao amin'ny fokontany zany. Entany koa ny manodidina, ny fianakaviana sy ny namana, satria rehefa marina daholo ny mombanao rehetra ao anaty lisy fifidianana, izay ianao vao afaka mifidy ara-dalàna. Za anaty lisy fifidianana, ary ianao? Faly miarabantsika miaraka aminay atao anatin'ny tsy fandaharana olo-pirenena ity anio. Nandritra ny roa volana katroka izao tao anatin'ny vanim-potoana fisoratana anarana anaty lisy fifidianana isika, izay nofaranana vonjy-maika androany teny anivony fokontany. Tao anatin'izay roa volana izay efa nanomboka nandrakitra tsikelikely ireo anarana anaty kajy mirindra eny anivon'ny centre informatique de district na ny sida ny seni, ary ao avy hatrany ary ny fanazavana. Ny district Anankara zany manana fokontany roa amby telopolo. Ny carnet tonga treto dia efa nahatonga daholo. Ny carnet mbola eo ampanaovana ny fikirakirana izany moa mampiditra azy anatin'ny solotsaina amin'ny kajy mirindra. Ary ny fahatongavan'ireo tsy hoe indray tonga fa tonga nisy vaky anankiefatra voalohany ny 15 janvier 15 décembre dia nisy ny 28 décembre dia nisy ny 2 janvier dia ny 26 janvier. Izay moa zany no fangatahana nataon'ny fifandaminana teo anivon'ny fokontany sy ny CED dia izay no nitanterahana. Ka ireo carnet ireo efa tonga eo anivon'ny sida amin'izao fotoana eo ampanaovana ny saisie zay izao. Fa alohan'ny nahatongavan'ireo dia efa nisy ihany koa ny listany nouvelle CIM nanomboka tao aorinan'ny 16 avril 2016 nadafa tonga ny faraparany décembre 2016 fa tao aorinan'izay zany avaky manaraka indray le nouvelle CIM. Ka ireo nouvelle CIM ireo zany no asa nataon'ny sida napiditra andreo tao anatin'ny solosaina. Izay no tanterana nandritra ny volana décembre dia janvier zany nanomboka napiditra ny avy fokontany izanay. Ny nanansarotra dia tsy misy akoatry ny fatapahan-jiro, ka io moa efa raha malala fa zavatra mitranga teto amin'ny firenena dia tsy hita hoe ahoana fa izany nahatonga ny centre Antanakatra nanefatra aty amin'ny Filibe aty amin'ny Seni nanenjika ny CEJ rehetra natao zany. Fianarana ny district manana fokontany raika amby zato. Dia ny fokontany enina amby sivifolo amin'ireo no efa nahatonga ny carnet eo anivon'ny CED. Ny samy fokontany nataon'ny tana 3 efatra amby telopolo dia nahatonga carnet daholo ny fokontany rehetrarehetra. Nahafinaritra tamin'ity saison anankiray ity ny fiasana tena nahafapoana sida. Dia manaraka an'izay tokony nanomboka tamin'ny 1er décembre ny nahatongavan'ny carnet fa misy fandaminana tao dia tany amin'ny 17 décembre ny carnet vao tafiakatra taty amin'ny site dia ny saisie amin'ny fokontany rehetrarehetra zany efa presque efa anatin'ny base daholo. Situation ny saisie ho anna varatrano manokana zany dia eo amin'ny 6000 zany zay zao ny addition dia eo amin'ny 500 eo ny radiation. Ny radiation dia ireo électeur matina ny fingatoerana any amin'ny toeran-kafa efa tsy mpifidy intsony zany na hoe olona firozo dia tsy maintsy esorina ao anatin'ilay liste électorale izy. Ireny zany no radiation. Ny addition kosa dia ireo olona vaovao na izy zany nifindra ao amin'ilay fokontany anankiray dia ampidirinao amin'ilay fokontany nidirana izy na izy olona vao feno 70 taona na koa hoe nahazo karatra vaovao na namboatra karatra vaovao. Amin'ny ankapobeny rehefa vita ny firakitana anisa ireo anarana rehetra
avondrina anaty kajy mirindrina anivon'ny seni ireo mba hahafahana manala ireo anarana miveriny indroa isaky ny distrika sy manerana ny Madagasikara. Atao print kosa ny anaran'ireo efa ao anaty lisy mpifidianana sy ny anaran'ireo vao nisoratra anarana na addition. Avoaka manarak'izay ihany koa ny anaran'ireo izay tsy tokony ho ao anaty lisy mpifidianana intsony na ny retranchement. Averina eny anivon'ny fokontany ireo lisitra ireo ahafahan'ny olom-pirenena tsirairay manamarina na manao fanamariana. Izay indray no mamarana ny fandaharantsika androany. Isaoranay ianao niaraka taminay hatramin'ny farany. Afaka mifanerasera aminay hatrany ianao amin'ny alalan'ny tranokala-pifandraisana www.ceni-madagascar.mg na ny page Facebook ny Ceni Madagasikara. Mametraka ny veloma ary mandrapiresaka indray.